Food lovers! Androany antsika andeha ananana sandwich. Wow, ty tena tsara be ty sandwich. Zao e. Ahoa zao folie ataonareo zao. Tena tsy mifanarano ty a. Antsy amresaka kely. Atoranareo le fomba fisakafoana. Reo mety amitsika. Reo no fanarahana. Disy fruit maro isan-karazany. Matsiro io. Sady reto reto zao avy atao amin'ny fresh tsara frisy garantie anaty sady mety amin'ny fahasalamana io a. Mety amin'ny tankana mareo koa. Droit moa zany tsika fanaraka hoe resaka momba ny sakafo ampatsiahivina ihany raha ohatra hoe sanatria adino no teny anazy a ity fitaizana vatana ataontsika misy fototra misy andriny anankitelo voalohany a ny kotrana iny zany ny efa iarahantsika maralo ny kotrana tsy maintsy atao faharoa ny sakafo dia fahatelo a torimaso dia androany a le fototra faharoa no resantsika hoe resaka sakafo hoe inona ny tokony hoanintsika dia ahoana no fikarakarana ny sakafo. Ny règle tsotra hoe ny sakafontsika tokony ara-pahasalamana. Ara-pahasalamana zany hoe le moins de transformation possible. Zany hoe sisy sakafo amboarina be loatra dans le sens hoe industriel na endasina be loatra sy sisa fa sakafo farak'izay tsotra no ezahana atao. Inona ary le tokony hoanina. Ny ilaitsika moa zany misy karazany telo macronutriments, izy tsika hoe protéine dia ny lipide dia ny glucide dia reo no lanjalanjaina. Matetika masahirana antsika amin'ny fanamboarana sakafo manana objectif anankiroa tsika amin'le ara-tsakafo. Misy ny isana calorie, zany hoe ny angovo ilaitsika andavanandro dia misy ny isana nutriments, zany hoe firy po ny protéine, quantité ana protéine, quantité ana glucide, quantité ana lipide, izay tsy maintsy enjehana. Dia matetika mampifanojo an'le besoin en nutriments sy besoin en calories no sarotsarotra amin'ny tady anazy. Asiko pause kely aloha sady mandeha any nankotrana dia verina miaraka aminareo avy eo. Dia tenenako le macronutriments teo, protéine, lipide, glucide. Matetika tonga itsiko aloha le zavatra anankiray matetika condamnentsika be ny glucide hoe rehefa te hanena vatana sy sisa dia tsy hinana glucide, tsy hinambary hoe tsy hinana siramamy hoe tsy hinana zao. Makarary zay fomba fijery zay. Misy olona manao an'izy dia mety le izy fa reny olo reny mahafantatra la plupart du temps reny professionnel reny mahafantatra tsara ny ataony. Fa ho antsika olon-tsotra zao ohatry ny sasianao dia tsika mila glucide isan'andro satria resaka fotsiny zao ny atidohantsika tsy mihodina raha tsisy glucide. Dia ohatr'izay koa ny lipide, dia ohatr'izay koa ny protéine. Lipide koa zao anisan'ny ilaitsika be amin'ny vatana satria presque un tissu rehetrarehetra mila lipide rehetra. Ny atidohantsika koa lipide ny tena betsaka ao anatiny ao. Dia ny protéine moa iny no anisan'ny tena ilaina amin'ny fitazomana sy fananganana nofo. Matetika musculation moa zany tsy matetika moa zany fa musculation tanjona hoe anangezan'le nofo dia hanenany tavy
ho an'ny maro anisa dia protéine no anisan'ny fototra ahafahantsika manao an'izay. Inona avy ary ny karazana sakafo tokony hohanintsika? Règle voalohany le minimum de transformation possible ho izitsika. Zany hoe raha ihinana voankazo ianao dia voankazo amin'izy voajanahary iny to dia hohanina fa tsy hoe alaiko dia ataoko compote na hoe raha ihinan-kena dia fandrahoana farak'izay tsotra na andrahoana vapeur na atao sautena minimum fa tsy hoe andeha plongé ko any anaty pain d'huile le menaka sy ny sisa. Nenay zao nenay telomenada nen'izy vady zany dia nena sakafony andavanandro dia tsotra. Ny maraina ohatra zao nenay ny sakafo hoaninay nena zao manokana atody anakefatra zao dia miaraka amina flocon d'avoine. Atody zao anisan'ny sakafo farak'izay feno zay rehetrarehetra zay macronutriments vitamine sy ny zay rehetrarehetra ilaina saika misy anatin'ny atody avokoa. Dia atody efatra zao nenay nena manokana zao maraina tsy midika zany hoe atovy atody efatra nenao fa arakaraka ny lanjantsika sy izay exercice ataontsika isan'andro le izy. Atody efatra miampy flocon d'avoine miampy voankazo akoatran'ny akondro tsy hoe ratsy ny akondro fa tsara fantatra hoe ny akondro misy fruit maromaro misy voankazo maromaro be toana fructose be ao anatiny dia zany hoe lasa niny daholo le dozina glucide tokony ho alainao mandavanandro dia tsisy source tsy afaka maka glucide hafa ntsony ianao. Zay ny anisan'ny antony anankiray mahatonga ny hoe ezahana janona ny na manokana izay ny akondro sy ohatra sy le fruit voankazo mamy be to hoe date sy ny sisa reny. Fa voankazo tsotra toy ny hoe nena zao melon, papay, pastèque, pomme, poire reny zao nena no fihinako isa-maraina miaraka amin'ny atody sy le avoanina. Dia anisan'ny contrainte mampikaikaiky ny olona koa le hoe tsy maintsy lanjaina le sakafo. Tena manana mizana daholo zareo isa-tokantrano dia lanjaina hoe voankazo 100 grammes ny androany maraina dia tena iny 100 grammes iny ny arahana. Dia rehefa miteny koa ohatra hoe avoanina 570 grammes isa-maraina zao nena ohatra dia tena ajaina iny. Amin'ny voalohany mety hoe mahatsiaro tena ho sahirana be anao manao le izy fa au fil du temps matetika io jerenao maso ohatr'izao dia fa azoazonao an-tsaina ny lanjan'le sakafo. Iny zany resaka fahazanana mandeha iny. Conseil tena tsara indrindra manatona nutritionniste satria reny professionnel mahafantatra tsara mihitsy ny arakaraka ny toe-pahasalamanao toe-batanao hoe inona tokony sakafo hoaninao isan'andro. Ary izay zao manovanay dia akomy fitness satria atao fitness misy nutritionniste zay mahay tena mahay manaraka ny teninanata dia ny nutritionniste io no tena hoe mety sakafo hoanina sisisa ary manentana anareo zay hoanareo zay rehetrarehetra te anena te hitaiza vatana te mino salama satria sakafo anisan'ny fototra izay manatona nutritionniste raha ohatra hoe manana possibilité an'izay nareo. Fa resaka hoentiko resaka kokiko moa mampivaly foana fotsiny. Lasa indray no tsika manao exercice manaraka. Faraparatsika zany le sakadoany inona zany mila refesina anatin'ny azo ny apport en nutriments zay ny indiana zany hoe feno protéine zany feno glucide zany feno mila calculena koa ny apport en calorie hoe firy ny calorie ato isan'andro. Izy tsika teo arakaraka ny objectif anao hena ve anao sa itony mila zafinao no nivoana calorie de maintien samihafa io arakaraka ny olona dia sy mesurent anazy ary tsotra azamanao moa izy mandeha roa herinandro dia akarina na ahidina arakaraka ny fiovany vatanao. Dia rehefa hitanao amin'izay calorie de maintien anao dia akarinao io raha tia poids ianao dia henanao io raha tia hena ianao manatao izay rehetrarehetra izay kosa anaty tsy maintsy mitohy foana ary ny torimaso tsy maintsy ajaina.
ho antsika kotrana tsara indrindra arakaraka ny voana kotrana ataonao a tokony anatin'ny alekelany adiny ena sy atyvaly azao metaka manesika ny adiny valy isan'andro satria somary intense journée entre droite efa sao déficit calorique zay aloha ny androany milona fa manatena hoe mba nanampy kely atsika zay resaresaka androany izay a dia fizatsika amin'ny manaraka zay ny resadresaka milona to dia zay ny vidéo atsika androany a tataon'ny fitness miaraka tamin'ny mpanalaza de coach Charlot atao amin'ny fitness hitantsika teo iny ambavavakony fanamboarana sakafo hoe sakafo ara-pahasalamana sy voalazalaza dia hitantsika any manaraka ny hoe trananana ataotsika aizaitsy dia atao fitness